Taranja Rugby izay ihany fa etsy Mahamasina kosa indray ny Fikambanana Madagasikara Tafaray sy ny Ligy Analamanga kosa indray no nikarakara fifaninanana tetsy Mahamasina entina anoanana ireo fileovana Fantatra ireo ekipa efatra hiatrika ny dingan'ny famaranana ao amin'ny vondrona A sy ao amin'ny vondrona B izay samy hiady telo tapitrisa ariary avy. Hofitinina aminao anatin'ny fanadidina ity ny vokatry ny lalao manasadalana ny tanterahana io tolakandro io tetsy Mahamasina. Tafita hiatrika ny famaranana hiady ny telo tapitrisa ariary ny matadory anospatrana sy ny 15 family ho an'ny vondrona A amin'ilay faninanana izay karakarain'ny Fikambanana Madagasikara Tafaray anoanana ireo fileovana eto Analamanga. Ho an'ny mifaninana ao amin'ny vondrona be kosa indray dia tafita amin'ny lalao famaranana ny Uskara sy ny TFM Nakasina. Teo amin'ny lalao manasadarana voalohany izay arahantsika amin'ny sary dia navotany radatu tany amin'ny segondra farany tamin'ny baolina notsarainy taorian'ny fisasahan'ny kianja no natafita ny Uskara nanao akanjo mavo amin'ny sary ho any amin'ny famaranana. Resiny tamin'ny isa 27 ny tamin'ny Manosy be. Nanenjika isa hatrany ny tamin'ny maro tao anatin'ny 2 minitra dia nitsombadika nisa ka ny tamin'ny maindray no nitarika tamin'ny isa 27. Tao anatin'izay segondra farany izay nefa no nivadika ny rasa rehefa nahazo eo tao aorian'ny fisasahan'ny kianja ny Uskara izay voatsara andradadato somatsara ka nampitsombadika nisa indray 27 ka nivoahan'ny Uskara mpandresy. Teo amin'ny lalao manasadalana faharoa kosa indray dia tafita amin'ny lalao famaranana ny TFM Nakasina manao akanjo mainty amin'ny sary rehefa nandresin'ny cheminot manao fotsy tamin'ny isa mazava 13-13. Teo amin'ny fizara-pitondra voalohany dia voatohatra zareo cheminot tsara ny TFM nanatompo teo amin'ny tanjaka ny boikely manohitra tamin'ity fiaonana ity hiatrika ny lalao famaranana hiady ny telo tapitrisa ariary araka izany ny matadory azy 15 family ankilany ary ny Uskara sy TFM andaniny.